telo 29, 30, 31 roa dia misy atelier zany a mikasika ny économie bleue sy ny vision minière sy ny profil pays zany dia iarahantsika mafantatra moa rehefa nivory tamin'ny 2010 ny filoham-pirenena africaine dia nanapoka fa anapetraka zay atao hoe vision minière africaine zay satria iarahantsika mafantatra fa ny Afrique zany isan'ny ataoko hoe continent be harina ankibony tany be indrindra nefa raha ny olona rehetra mafantatra tsy dia hita iarahantsika mafantatra fa amin'izao fotoana zao dia ataoko hoe malaza dia malaza tokoa tsy araka ny fahafantarantsika azy fa vokatra ny fihazanany tora-dranomasina ihany ny économie bleue fa maro be ny zavatra ao amin'ny économie bleue raha fa tsy laza reny ataoko hoe misy solotany any amin'ny ranomasina misy harina ankibony tany indrindrandrindra amin'izao ataoko hoe high tech technologie avoleta zao mampiasa ohatra ny hoe tsy mampiasa ny énergie tahaka ny bio tahaka ny hoe énergie fossile na essence reny na gasoil fa mampiasa reny énergie solaire reny mila ataoko hoe lithium zavatra salama reny betsaka avy amin'ny harina ankibony tany dia any amin'ny ranomasina be dia be izy reny zany hitantsika fa hita moa ny premier responsable zay économie bleue zay mety haty koa ny premier responsable ny environnement eto Madagasikara satria ohatrany ataoko hoe fitandrahana solotany voalohany tamin'ny ranomasina ihany somary sarotsarotra zany mitrandraka ny solotany an-dranomasina fa amin'izao moa zay voavy tsara sahala amin'izay koa ny harena ankibony tany ny harena ankibony tany zany ohatrany mbola tsy dia betsaka ny firenena manao an'izio dia ataoko hoe tsara iarahantsika mba tsy hanimba ny tontolo iainana ary zay no mahatonga ny ministry ny tontolo iainana hito koa zay zavatra zay ataoko hoe mijery ahoana io misy vision minière africaine nefa samy mijery ny hoe inona ny fanandrify amin'ny firenena tsirairay zay zany atao hoe atelier mba hisiany zay fanakalozana mba hita inona dolo ny zavatra tokony atao ato moa hitantsika teo misy commission économique Nations Unies pour l'Afrique de l'Est zay tonga eto sy ny maromaro zay tonga eto avy amin'ny ivelany Dinambato manampy atsika amizay amizay atsika moa tamin'ny 2009 afahany ataoko hoe nity amizay vision minière africaine zay satria hitovitovisana doly ny olana amin'ny vision minière africaine indrindrandrindra ny économie bleue atsika nosy ranomasina doly manodidina atsika tia ny profil pays araka lazaintsika araka nazaiko tamin'ny teo ohatsy hoe io arakaraka ny firenena tsirairay zay nisy any échange avy ato avy amin'ny échange ahitana inona ny ataoko hoe suggestion ny recommandation amizay profil pays zay fa atsika mbola tsy milaza hoe zone tena tokony izy zava-baovao be atsika zany ny voalohany firenena amin'ny Afrique nampiaraka ny vision minière amin'ny économie bleue voalohany atsika projet pilote ka mbola tsy azo ilazako hoe ahoana tokony ahitantsika zay dia ao amin'ny fanakalozana ao tena fariparetana fa zavatra ny tanjony farany fotsiny dia hoe samy manana ny spécificité ny pays tsirairay dia mba hoentina mpandroso ny firenena raha hitantsika tamin'ny kabary tao na tamin'ilay olona teo aloha na tamin'ny kabary nataoko teo dia hoe isan'ny pilier amin'ny fampandrosoana ny fiarahan'ny économie bleue sy ny resaka ny harena ankibony tany oi fa be dia be ny société manao ataoko hoe fitiliana fa mbola tsy amin'ny tonga amin'izay tanjona fitrandrahana zay raha solika an-dranomasina zany atsika fa maro ny firenena mitandraka ataoko hoe manao exploration amin'ny ranomasina maromaro misy moa sasany nandeha ohatra afa-tsy laza fotsiny OMV zay ny angamba ataoko hoe compagnie autrichienne io afa kaikaiky indrindra mety tsy hoena angamba hiditra amin'ny forage fa vita moa ny forage de prospection ihany de recherche ihany zay dia vita zay dia mety forage de production zay ngamba izy angamba izy maromaro ihany zany